Mbola eo am'le resaka fanenjehana atrantsika am'izao fotoana zao. Zao ny zavatra nataoko etida, nataoko fikarohana zany. Hoe izaho ty ve nanao zavatra ratsy indrindra, mahatonga tena enjehana atao azo lambo ohatran'io. Rehefa nandinika aho de atseto aloha za mbola tsisy faute. Tsisy zavatra faute nataoko ne. Fa enjehana fotsiny amin'ny tsirariny. Inona moa zavatra nataoko? Mba tantaraho amiko moa hoe zao ny zavatra nataonao fa fiampangana. Lainga daholo, foronina daholo zao lainga rehetrarehetra zao iampangana. Iampangana. Zany hoe haminganana mba tsy hatateraka ny programako. Fa hatreto ane za mbola tsisy faute nataoko Regny mpanao politika nanao ramandrika regny zao magnino tsy enjehinareo. Firy olo matindreo mpanao politika. Nanomboka tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny 90, 1990 tany de fa nisy ny ramandrika. 72 nisy ny ramandrika. Tamin'ny 2002 nisy ny ramandrika. Tamin'ny 7 février 2007 reny, firy olo maty tam'ireny nodorana. Mata ao Antananarivo, firy ramandrika tam'ireny. Manina regny tsy enjehinareo. Regny zao de mbola lelafinareo ndray. Zahay mbola miaraka amin'ny président ihany hoe. Zahay mbola miaraka amin'ny président. Nefa olo mpamon'olo ane reny. Olo namon'olo firy reny. Maninona mbola akafizinareo vahoaka malagasy. Olo mpanao sorona reny, mpamon'olona maro. Ia ma olo mba nimatiko. Mba zavao amiko hoe ihany ny fianakavianay ny vononao, apôstôly Tatandraza. Na koa hoe ihany no fianakavianay mba nimatinao. Na tefa-tsofina ane zao mbola tsy nataoko olona Na hoe ihany nitazoniko tamin'ny vozinakanjony. Mbola tsy nisy nataoko an'izay ange hatram'izay. Mbola tsisy olo vonoiko hatreto. Fiampangana lainga foana de farahinareo. Satria tsy mahagaga fa nareo de ampiasain'ny satana nareo, ampiasain'ny devoly hamingana, hanasabotazy satria fantatsinareo fa izao nirak'Andriamanitra hanavitra ny firenena. Fantatsinareo tsara fa izao nirak' Jesosy Kristy hanavitra an'izao Madagasikara zao. De zay maharomotsa anareo satana io, zay maharomotsa anareo zay ampiasain'ny devoly io satria fa fantatsin'ny devoly zay zavatra zay. Tongava saina nareo vahoaka malagasy am'izay zavatra anankiray zay. Zay ny hafatra manaraka fa de mbola hiditsy avy hatrany tsika amin'ny hafatra manaraka. Saotra tompoko.